Amkavatrany tompolasy tompoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady fatelo ny volana febroary izao ity ihany koa ny fandarana mahery amin'ity volana ity ka asaina ampanajana ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany miaraka amin'ny Orange Madagasikara hatrantsika ao anatin'ity fandarana ity mandritra ny lalao baolina kitra fedina ny tompon-davan'ny Afrika izay tanterahana atsy Afrika Atsimo. Arak'izany dia misy ny lalao izay iarahantsika amin'ny Orange Madagasikara any amin'ny farapara ny fandarana any misy ireo lalao maro be izay azonao lalaovana ao amin'ny alalan'ny Orange izany ka asationany anankiray amin'izany ty omeko anao ty dia ny afaka misafidy ekipa iray ianao amin'ny alalan'ny fandefasana SMS amin'ny 032 32 00 701 izany hoe misafidy ekipa ray ianao amin'ireo mifanandrina ohatra izay milalao zao androany hariva Nigeria sy Côte d'Ivoire ka misafidy ray amin'ireo anao alefanao any amin'io laharan'io ka dia rehefa mahatafiditra baolina ny ekipa izay nalainao dia mahazo crédit avy amin'ny Orange ianao, crédit goal moa izay no anaran'ity lalao ity. Iverina ao anatin'ny fanadihadiana voalohany tsika amin'ity hariva ity dia ny lalao baolina kitra izany Foot Mahamasina ny grand tournoi de la ville izany ka ny ekipa ny Asadema no nandrombaka ny laharana voalohany. Ny ekipa ny AS Adema no voaositra ho tompon-daka ka nitolorana ny amboara-goavana sy ny lela-vola rotapitrisa ariary tamin'ny fifaninanana baolina kitra grand tournoi de la ville d'Antananarivo nokarakarain'ny ligin'Analamanga sy ny kaominin'Antananarivo renivohitra. Izany dia taorin'ny fandraisana ny telo azony tamin'ireo lalao telo izay nataony. Mbola nivoaka ho mpandresindray tokoa mantsy ny ekipa ny AS Adema nandritra ny andro fahatelo no tanterahana tetsy amin'ny kianja Mahamasina io tolakandro io. Ny ekipa ny Knap Sport no nitsan'izy ireo tamin'ny isa mavesatra efatra no tsy misy tamin'izany. Ny ekipa ny Tasa nefa no nanindry vao nanomboka ny lalao. Teo minitra voalohan'ny fiaonana dia efa nahazo penalty ny ekipa ny Knap Sport saingy tsy tafiditra rado izany. Taorinan'izay dia ny ekipa ny AS Adema no feon'ny lalao. Mialoha ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny sarono aotra ny AS Adema taorina ny baolina tafiditra ondra sy tsy ala teo amin'ny minitra faharoa amby roapolo sy valo amby telopolo. Mbola nampizy ireo roa izany baolina tafiditra izany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa rehefa nanakobana ny araton'ny leda indray Ionja sy Niaraka teo amin'ny minitra faha 7 sy faha 3. Teo amin'ny lalao voalohany kosa dia ny ekipa ny formation no nivoaka mpandresy teo anatreha ny ekipa ny TCO Boeny. Voasafidy ho mpilalao mendrika ka notolorana vola ray hetsy ariary tamin'ity fifaninanana ity moa hita fe avy eo amin'ny formation. Torak'izany koa dia voaositra ho mpampity baolina betsaka indrindra Ionja sy Niaraka avy eo amin'ny AS Adema rehefa samy natafiditra baolina telo avy. Nandritra ny lanom-pamarana ny hetsika moa dia nampanantena ny mpitantana ny Alpha fa mbola hikarakarany andiany faharoa amin'ity grand tournoi de la ville d'Antananarivo ity amin'ny taona ho avy.